manohy sy manamafy ny fiarabana zay efa natolotra hatrany isika amin'ity fotoana izay miavaka ity satria manomboka miatrika ilay antsoina hoe oran'ny sabata isika. Zava-dehibe io satria isika olombelona no nomen'Andriamanitra fafana mahatsapa azy io. Efa nisy ihany fanadihadinana atao hoe ny biby ve, zava-maniry hafa aloha efa tsy mahafantatra, fa ny biby ve mahatsapa fa nisy ny omaly, nisy ny androany ary misy ny rapitso. Tena natao ny fandinihana fa kely ny fafahan'izy ireny mahatsapa an'izany, ahina ho tsy misy akory azy, fa izasy ianao kosa dia mahatsapa. Ny zavatra iainan'ny zava-maniry raha famoronana ny resahana dia efa apetrak'Andriamanitra ao amin'ny tenany ny voary ny tsirairay avy zany ny iaina araky ny andro, ny ora, ny segondra, andro, ora, taona. Mety hoe ao ihany koa ny volana mazava mifampitohy zany. Fa ny olombelona kosa dia afaka mahatsapa ny tsipiriany zany rehetra zany. Izy ihany koa no afaka manisa ny taonany, ary izy raha teo no afaka manisa ny taonan'ireo voary hafa. Raisinao tombontsoa ve zany? Tsapako sy tsapanao ve fa afaka mahatsapa zany isika zao fa ao anatin'ny orany ny antsoina hoe andro fitsaharana. Mandritra ny herinandro dia afaka manavaka isika hoe misy andro anankiray izay natokan'Andriamanitra mba hitsaharana. Tsy anadiady lalina ny amin'ny resaka fitsaharana iny aloha isika amin'ity fotoana ity, fa ny zava-dehibe dia hiditra kokoa amin'ilay antsoina hoe Andriamanitra mpamboatra, mpamolavola amin'ny maha-mpanakanto azy. Koa asaiko ianao mba hanokana fotoana fohy isika hivavaka amin'izany fahatsapana izany. Hivavaka isika. Tompo ray tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao zahay ny amin'ny fahafahanay mbola mahatsapa ny fomba hitondranao anay indrindra ao anatin'izao fotoana ny fitsaharana izao. Isaoranay ianao ny fafana mbola mahare ihany koa ny fampatsahivana avy amin'ny alalan'ny teninao, koa hialoha lalina hatrany eny ny fananao masina any amin'izany. Hifidy sy fantana ihany koa ireo teny soa mamelombelona ny fiainam-panahy. Koa tonona izany bavaka izany ho amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Andeha ovaka itsika ny Jaona 5:12 izay manambara toy izao, anaran'i Jesosy Kristy. Izaho na Kristy no milaza eto manao hoe izaho no voaloboka ary ny iray no mpamboatra. Ny asan'Andriamanitra dia miseho amin'ny alalan'ny ilay fomba efa somary noresantsika tany aloha manao hoe Andriamanitra telo izay iray. Efa nantsoina koa isika ary nasaina teto isika hoe manaova fandalinana kokoa ara-tsoratra masina mahakasika an'izany, dia ho hitanao ny fomba kanto izay nitondra an'Andriamanitra ny fomba monjena antsika. Eto Kristy dia milaza fa izy no ilay voaloboka ary ny iray no mpamboatra. Raha tohizana moa ny tontolo-kevitra mahakasika an'io dia misy lesona ara-panahy izay tiany Kristy hitarihana ny saintsika, ilazana fa isika ihany koa no sampana, sampam-boaloboka zany. Zany hoe ny sampana izay miray amin'ny Kristy, ilay tena voaloboka, dia tokony ahalala fa izasy ianao zany anatin'ilay fahatsapana hoe misy mpamboatra. Zay mahafanoharana an'ilay izy. Satria raha mijanona eo amin'ny voaloboka fotsiny
izay resana raha-baky teny de tonga amin'ilay nambarantsika teo hoe tsy anana fahatsapana. Zao nefa ao anatin'ny fanandramana ara-panahy zay tian'Andriamanitra hitarihana antsika io atakatra ny fomba fiasany de zao fahefana izay ananany amiko sy aminao izy io. Fahefana izay ahafahany mikitika manatsara. Ary eto de averina trano hoe raha ambara hoe mpamboatra izy, Andriamanitra ray zany, dia ny azo antoka tsy hamotika izy fa ny tanjony de hitondra antsika eo amin'ny lenta izay napetrany araky ny vina izay mamaritra ny sitrapony. Raha ny tena marina ihany koa de zao ao lay fahefana mamorona zay akambany amin'ity hoe mamboatra ity, ka izao miainga avy amin'izany ilay teny na marimarina kokoa hoe teraka avy amin'izany ilay teny hoe fanavaozana. Fanavaozana indray. Rehefa miresaka zany isika hoe Andriamanitra mampiasa ny talentany mba hanavao antsika dia misy fanambarana ao anatin'izay izay tonga hatramin'ny hoe fanavaozana indray. Raha maka ohatra isika ao amin'ny Jeremia 9:20 ohatra de miresaka izy ny 9:9 moa zany de miresaka koa izy ny amin'ny hoe fahefan'Andriamanitra tahaka ny mpanefy tanimanga iray. Efa nahita ve ianao fa rehefa mamolavola ilay tanimanga ny mpanefy dia ny foto-kevitra, ny vina, ny endrika tian'ilay mpanefy tanimanga no anaovany izany tanimanga izany. Tsy manana fahefana akory ilay tanimanga hoe za tsy tiako atao vazy fa aleo atao vilany ihany na ny mifamadika amin'izany, fa ilay mpanefy miaraka amin'ny vina ao anatiny mba ahafana mamoaka zavatra kanto anankiray. Tsy hitanisa eto isika hoe inavy ny karazana sary na endrika hita amin'ny alalan'ny tanimanga, fa tsy izany ihany mantsy no ampiasainy ny mpanakanto, fa ohatra ihany iny de raiso amin'ny tenantsika zany amin'ny alalan'ny hevitra ara-panahy. Satria zao tian'Andriamanitra raha manaiky tanteraka isika eo ampelantanan'ilay mpanefy antsika. Ilay hoe Andriamanitra mpamboatra zany zay mampiasa ny fahefana afaka mamolavola antsika dia miantso ny fanekentsika izy. Zay no mampiavaka ny maha-olombelona. Eo zany mampiavaka antsika amin'ilay tanimanga. Omen'Andriamanitra fafana isika mba hankasitraka ny asany. Fa ny fanontaniana hoe tena resy lahatra ve isika hoe raha molavola antsika Andriamanitra dia hamoaka zavakanto tokoa ny vokatra zay ataony asany eo, sa mety ampiayay antsika zany ka mety ilaza manao hoe so de tsy tafavoaka tsara izy ty. Eto dia miantso antsika mpitiavan'Andriamanitra, indrindra rarotina ao anatin'izao fotoana ny fitsaharana izao, mba hamelantsika bebe kokoa noho ny tamin'ny lasa an'Andriamanitra hanatanteraka ny asany amintsika. Ary efa miresaka ny amin'ity antsoina hoe fanavaozana ity isika de misy fomba roa izy ity. Ny voalohany dia ilay antsoina hoe fanavaozana amin'ny alalan'ny fahaterana indray. Voambara izy io amin'ny Jaona 3:7. Tonga dia finitiniko eto ilay zavatra miseho ao de tsy iza fa mahakasika ny Nikodemosy izay mifampiresaka amin'ny Jesosy Kristy. Tsy mbola nisy ny ilazan'i Jesosy an'io mihitsy, eny fa na ny mpianatra aza. Satria ina ny antony? Tena azo lazaina hoe
ivony drafitr'Andriamanitra mihitsy afana manavao indray ny olona homendrika ny fiainana mandrak'izay izay nomanin'Andriamanitra. Mbola sehatra kanto anankiray hafa indray zay fiainana mandrak'izay zay. Fa eto zany aloha dia ny fomba entin'Andriamanitra manomana ny voariny izaso ianao zany. Tsy maintsy miditra amin'ny antsoina hoe fatakarana ny fahaterahm-baovao isika. Tahaka ity lehilahy anankiray ity, ilay antsoina hoe Nikodemosy, izay saika tsy nahatakatra izany izy na dia mpitarika fiangonana tamin'ny fotoan'androny aza. Azo lazaina hoe fanambarana manokana izy io, satria fanavaozana indray. Io fomba fiasa io tsy vaovao, fa fatokinan'Andriamanitra no mahatanteraka azy io amin'ny tsirairay avy. Efa nisy fotoana tany amin'ny testamenta taloha izay nanehoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanasitranana lehilahy boka iray, dia tsy iza fa ilay kapiteny hitantsika eo amin'ny Mpanjaka 2:5 izany tantara izany, dia nobaikona io lehilahy io hoe andana mijoboka impito ao amin'ny rano Jordana, dia ahita ianao fa hiverina vaovao indray ny hoditra. Lesona ara-panahiny raisitsika. Misy fotoana Andriamanitra maneho amintsika mihitsy hoe izy no mifehy ny lalan'ny natiora. Afaka manatanteraka fanavaozana indray izy. Ary rehefa miresaka nyity hoe fahaterana indray ity, izay tsy manaraka ny lalan'ny natiora amin'ny ankapobeny izay fantatsika izany, dia midika fa misy fahagagana ao. Ny fahagagana raha teo moa raha ny ara-pamaritana dia manina moa zany manapaka na mandingana ny lalan'ny natiora. Isika tsy afaka manao an'izay, fa Andriamanitra manana ny fahefana eo amin'ny natiora sy ny voariny dia afaka manao izany. Fa izao ihany koa ao anatin'izay fahagagana tian'Andriamanitra atao zay, fanavaozana moa no niresantsika azy tamin'ny voalohany, fa amin'ny endrika fahaterana indray. Ny fanontaniana dia hoe efa nahatsapa nandalo tamin'izany fahaterana indray izany ve ianao? Efa tsapanao ve fa ny fotoana ny sabata toy izao ihany koa na ny fitsaharana toy izao dia fotoana izay tokony andinitena manokana? Sao dia tokony fotoana izao ahafahana miditra amin'ity hoe fanavaozana ity ho an'ny tenako manokana, ho anao izay miaino sy mijery. Ny zavatra tokony ho tadiditsika mandrakariva dia izao. Misy fanambarana ao amin'ny Genesisy 1:1-3 hoe indro tsara indrindra izany dia natao ny asan'Andriamanitra izany. Tamin'ny fotoana izay nanaovany an'io tsara indrindra io dia tsy nihera tamintsika izy, fa tonga dia nataony zany araky ny vina tao aminy, ary izy dia mahita fa tsara indrindra zany. Ankehitriny dia miantso izy hoe tiako ny amerina an'izany indray. Azo atao tsara zany tsy amin'ny alalan'ny asantsika, fa amin'ny alalan'ny fanekentsika ny asany. Zao mantsy ny endriky ny fanavaozana dia tsy maintsy miainga avy amin'ny fanekentsika aloha, ilay famarinana raketiny zany fanavaozana izany, fahaterana indray. Dia avy eo zany ataon'Andriamanitra amintsika, zay le hoe batemy na batisa, fahaterana indray. Andeha ho ajantsika eo iny satria hoentintsika ambavaka rehefa avy eo. Fa misy koa fomba anankiray izay hitehirizan'Andriamanitra antsika mba ho tanteraka io resaka fanavaozana io. Ka izao mety ho amina endrika fitondranantsika amin'ny alay antsoina hoe batisan'ny afo zany. Azagaga ianao hoe za ve efa vita batisa, efa nahazo fanavaozana dia mbola mandalo batisan'ny afo indray. Raha ny sary anohitra dia hoe afo ny mpandrendrika, zay no ilazana azy. Zany hoe tahaka ny sarobidy anankiray, ataontsika hoe metaly sarobidy anankiray izay tiany mpanefy haka endrika araky ny vina ao an-tsainy, dia tsy aintsy mandalo ao amin'ny afo ny mpandrendrika aloha. Ny mahazatra antsika moa akaiky antsika indrindra dia ny volamena.
ka zao tsy andany andro mihitsy ny mpanefy anankiray aka metaly tsy sarobidy andany fotoana amin'iny amolavolana fa matoa raisiny izany metaly izany ka ampandalovina amin'ny afon'ny mpandrendrika de misy fanavaozana lehibe tiana atao nde akambatsika izany fomba fiasan'Andriamanitra izany satria miodikodina ao anatin'izany hatrany ane ilay hoe talentan'Andriamanitra manokana mba tonga ny asany ho hita ao anatin'ny mahazavakanto izany asany izany. Manavao ny fo izy amin'ny alalan'ny fanahy masina na ny fanahin'Andriamanitra izany. Verina foana ilay hoe Andriamanitra telo izay iray. Raha nametraka fanontaniana tamin'ireo apôstôly ny olona tamin'izany fotoana izany hoe inona ary no ataonay? Ny asa apôstôly 2:7 de nambara mazava hoe miroso amin'ny fanoloran-tena amin'ny batisa ary mandray fanomezana dia ny fanahy masina satria io fanahy masina io no ahafahan'Andriamanitra manao ny famolavolana rehetra. Iangalian'Andriamanitra mihitsy ao amin'ny asany ny ahatonga asy anao any amin'ny lenta izay tiany Tompo hitondrana ny fiainantsika. Vina izay efa atao amin'ny hatr'izay izy io ary mbola tiany hiverina indray ka rehefa mijery atsika izy dia hitany ao aminy, hitany ao amintsika io vina io. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izany. Fa andeha hoentsika ambavaka ny mety ho fahaizantsika manaiky an'izany. Betsaka ny zavatra efa haitsika mantsy ary maro ny hery miasa mangina efa nandresy lahatra atsika. Mety hevitra ny tenantsika hoe isika ihany dia afaka manavao tena ohatra. Mety hieritreritra koa tsika hoe tsy ampy ny fanavaozana ataon'Andriamanitra. Na mety tsy ahatoky isika hoe afaka manao fagagana miala amin'ny lalanan'ny natior'Andriamanitra ka afaka mandingana izany. Tsy isika fa Andriamanitra mety tsy mahatoky an'izany isika fa isika mety mieritreritra anao izany. Tsia ivavaka isika mba anaiky fa fahefan'Andriamanitra zany tiany ho tanterahana amiko sy aminao ho amin'ny ho aviko, ho amin'ny ho avinao, ho amin'ny ho avitsika. Ka raha sitraka ao dia ho tononina manokana zany vavaka izany ary manasanao ary mba hiombona amin'ny vavaka izay atao. Tompo ray tsara indrindra izay manana ny fahefana feno amin'ny fiainanay. Isaoranay anao ny fafana mbola manana tompo-pahavelomana. Afaka mianatra manaiky ny asanao eo aminay. Mamelantsy fatanteranay tamin'ny lasa Tompo. Raha toka ny fahatsapana tao aminay dia nampiasainay ho amin'ny fironana hafa ankoatra ny sitraponao. Ekenay ny izany tsy fatanterana izany fa ankehitriny dia sitraka indrindra ny anaiky ny antsonao ny amin'ny ahafahana manaiky ho avaozana, mandalo fanavaozana. Ary raha ilaina aza dia ho amin'ny fahaterana indray batisa izany. Mba hanananay ilay fitsaharana tena izy, fiadanam-po eo am-piandrasana ny vaovao mahafinaritra dia ny fotoana izay hiavinao. Sitraka indrindra Tompo raha mba hoekenay ny fanolokoloana sy ny fanamboarana rehetra izay ataonao. Enina dia mety ho mafy ary izany indraindray satria manana endrika afon'ny mpandrendrika. Tompo malalo, ataovy manaiky ny fandaharana hitondranao anay izay ary ataovy mankasitraka izany. Fiadanam-po no angatana aminao koa tanterao zany Tompo raha sitraka ao any tsirairay avy fa tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Amen.